fa nisy ane feo be dehibe teto Antananarivo namana Arinanjy teny aminao a tsy zanga mba mamorona an'izany feo an'olona maro samihafa maro lafo ny teny hoe raha ny tokony ho izy kosa dia Clémence ny tokony ho PDS na Antananarivo zany ane nresahan'ny olona minao fa tonga tany ampotsotsofony tompona andraikitra ambony ao amin'ny team zany fa nagaga au moment mandeha ny tolona maro samihafa ny rahantsika nahitsy zany satria le hoe ady amin'ny firongo ny resantsika fa mipotra avy any lay candidat any team totsy Ravalomanana mipotra avy any kanefany areto mamela tena ifonako satria aprisianareo loatra ilaza ny marina dia aleo fantatry ny vahoaka ny marina fa iny candidat iny ane ao amin'ny tranomeny zay mivory tamin'le nanapaka an'le hoe hiditra araka ny resako tery aloha hoe tsy mety ny manao politique de la chaise vide fa i Baba Rakotoarisoa Alban Rakotoarisoa alias Baba miteny mihitsy hoe zay président tena fotoanany zao hitolomatsika fa zay voniny tolona fa mila izahay antojo hitarika amin'ny tolona tao amin'ny tranomeny io mandainga amin'ny mpanolotsaina ny tanàna timy maramasamy teny fa tsy nisy an'izany fa nivaly teny azo dia hoe hitojo tsy avoakako intsony mot pour mot fa rehefa inona zany le olona no avoaka indray rehefa avy ny nafatany le lisy babasy Clémence rehefa avy niaritry ny mafy Santorina rehefa avy niaritry ny fisitriana sy ny antsojay sy ny fanaratsiana sy ny fanenjehana Facebook mangany fotsiny dia navoaka le olona ity aho irao aho fa taiza ianao tamin'ny orandona tongotra ao ne tsy nandedra mandeha tery ampitolomany mariny zany fa tsy mandainga amin'izany ahy ajereovy ny sary raha tsy mino ianareo alany alarobia fa 2 ny volana janoary taona 2024 ankafaliana tokolasy tompoko vavy no iarahana amintsika rehetra atao anatin'ity fandarana zoiteny voalohany aloha izy eto amin'ny fahitalavitra Dreaming ho an'ity taona 2024 itya ary vehivavy tompona andraikitra eto amin'ny firenena no safidiana ho vahiny voalohany ao anatin'izany fandarana zany ao amin'ity taona 2024 ity ankasitrahana ihany koa ny fahitalavitra rahavavy izay mampiatrano izao fandarana izao mba ahafahany vahoaka malagasy mahafantatra ny zava-misy marina amin'ny tontolo politika sy ny fitantanana andraram-panjakana eto amin'ny firenena ao anatin'izay no anolorako ny vahintsika amin'ity alina ity araka ny fampahafantarana efa narahantsika tena anivon'ny page Facebook maro samihafa teny dia ny lehibe ny faritra mpisolotoerana eto amin'ny faritrana Analamanga raha nirinina Clémence miarabanao tompoko misaotra betsaka nanaiko vahiny ataontsika hoe volana maromaro kely aty aoriantsika tao anatin'ny fandaharantsika tamin'ireny mbola tao anatin'ny tolona tanteraka mihitsy amin'izao fotoana izao anao fa tompona andraikitra eto amin'ny firenena miarabanao namana Arinanja miaraba ny mpanaraka ny fandarana zoiteny eto amin'ny Dreaming sy ianareo rehetra izay manaraka n'izao fandarana izao amin'ny alalan'ny fahitalavitra tsy miankina hafa ihany koa dia mirary soa an'ity taona 2024 ity satria araka ny teninao teo dia ity no fandarana voalohany zoiteny ao amin'ny taona 2024 dia mirary soa antsika rehetra ho an'ny taona dia manasantsika tsy saraka aminay satria antenaina fa dia alina ny mpanaraka ny fandarana ny resadresakantsika androany Arinanja sady fandarana voalohany ataony lehibe ny faritra mpisolotoerana ihany koa hatramin'ny nanendrena azy teo amin'izay toerana izay tamin'ny 17 ny volana Desambra moa no tapaka tao anatin'ny filakevitra minisitra no mametraka azy ao anatin'izay toerana ho lehibe ny faritra mpisolotoerana eto Analamanga izay enary angambany aloha tonga dia ny tontolo politika avy hatrany aloha no anomboako ny fanontaniana amin'ity alina ity satria nampametra-panontaniana ny mpanara-baovao ihany ny zavanitranga indrindrindrindra moa tao anatin'ilay fifampiarabana na tratran'ny taona vaovao izay nitanterahana teny Tanjombady teny ho an'ny antoko tim izay nalany anareo ho mpanolotsaina mazava ho azy tao anatin'ny parcours politika izay nisy anareo zany nandeha ilay fifampiarabana tratran'ny taona tsy nanatrika tao ianareo telo izay ataontsika hoe nitaritolona teto amin'ny firenena ianao Clémence Rarinirina tsy tao ihany koa
Lili Rafala ministry ny fizahantany tsy tao ihany koa i Babara Kotoarsoa tao anatin'izay rehetra izay fanontaniana tonga dia mahitsy be ny apetrako miady ve zany ianareo sy ny team amin'izao fotoana izao. Ia, mankasitraka ny amin'izay fanontaniana izay Arnanja, ny tonga dia amaly mivantana be an'izay fanontaniana izay sy mahasakitsakotra raha ho anahy. Fa aleko mandehantsika miverina kely mihitsy any amin'ny tolona aloha mba ahafahany vahoaka malagasy mahafantatra sy misintona miainga amin'izay zavatra ambarako eto hoe rariny sa tsy rariny ny zavatra mitranga. Voalohany indrindra dia tsy izoviana amintsika hoe nisy ny zavatra nisy teto amin'ny firenena. Ny zavatra nisy teto amin'ny firenena dia mazava ho azy fa nisy mpitondra tsy nijery vahoaka nanararoatra fahefana na nitsakitsaka ny zo ao anatin'izany ny zo iteny izay fandaharanao Arnanja, ao anatin'izany ny fanapara-pahefana tsy roa amatany sy ny fanaovana monopole sy ny sisa tsy ho voatanisy atao anatin'ity fandaharana ity. Zay no zavatra nitranga. Zay aloha zany situation nisy na zava-nisy teto amin'ny firenena. Nandeha ny fifidianana be ny tanàna teto amin'ny tanàna Antananarivo sy manerana Madagasikara namana Arnanja. Inona no nitranga tao anatin'izay dia raha ny tenako manokana Clémence Rarinirina tamin'izany fotoana efa nieritreritra hoe hirotsaka. Tantara nisy zany tsy afena satria nresahana tamin'ny anao manjery hoe Clémence Rarinirina nieritreritra hirotsaka ho be ny tanàna Antananarivo. Tao anatiny zany resaka vinavina ny ilazako azy dia tsy misalasala nanoratra tany amin'ny filohan'ny Antokotim tamin'izany fotoana hoe maniry ny tena ifaninana ao amin'izany fifidianana izany ary maniry ho atolotry ny Antokotim tamin'izany fifidianana izany. Nandeha teny moa ny fotoana, nandeha teny ny volana, nandeha teny ny herinandro maro samihafa dia ny raha antsika nahita angamba fa nisy ny fanambarana nataon'Andriamatoa Marc Ravalomanana filohan'ny Antokotim hoe hirotsaka izy. Somary gaga aloha raha ny tenako tamin'izany fotoana satria tsy nieritreretiko mihitsy hoe ho fifidianana be ny tanàna no eritreretiny andraisana anjara fa nieritreretiko hoe le fifidianana filoham-pirenena tamin'izany izay efa ny raha antsika nahita teto. Inona ny zavatra nitranga tao anatin'izay nanapa-kevitra ny tenako tamin'izay fotoana izay hoe araka andresahako teo mantsy hoe nisy mpitondra teto nanao zavatra tsy nety maro ary ataoko anaty farangisosina ilay ilazako hoe io zany no atao hoe adversaire politika ho an'ny rehetra. Dia nanapa-kevitra ny tenako tamin'izany fotoana hoe everiko fa tsy mety raha hirotsaka andeha hifaninana amin'ny président Ravalomanana satria lasa tahaka ny hoe miady hatrano ny samy fanoherana raha izay. Faharoa anambarako zany ozy aho hoe ny team dia isan'ny nanampy be dia be ny tenako tamin'ireny tolona izay nataoko teo anivon'ny tanàna Antananarivo tamin'ny alalan'ny fanomezana mpisolo vava izay nisorako azy ireo tamin'izany nisorako azy ireo hatramin'izao nanampiany ahy tao anatin'izay dia hoe tsy tokony hifaninana zany amin'ny Andriamatoa Ravalomanana lojika zany zavatra zany. Dia niantso azy mihitsy hoe aleotsika fanohana dia nanatona anazy tany an-tranony moa tamin'izay fotoana izay fa tsy izy monina indray fa ny ekipany nampahafantarana n'izany hoe mila mitambatra isika satria averiko ihany ny adversaire ataoko anaty farangisosina dia ireto ekipan-dratsy-olona ireto. Zay no antony. Nanana fanetretena be ny tenako tao anatin'izay na dia tena hoe efa vita zany programa hirotsaka ho be ny tanàna Antananarivo efa voavolavola ny ekipa rehetra efa niomana ny andeha ataontsika hoe ny support rehetrarehetra ny flyers sy ny sisa efa vonona daholo hoe hiatrika an'izany fifidianana izany saingy no lay hoe ambony ny tombontsoan'ny firenena dia hoe aleo mifanampy aleo mifanohana. Tao anatin'izany somary nisy ihany ny inona ny ilazako azy fa mila filana ve ndeha atao hoe tsy zay fa sao dia hoe mandainga fa ndeha ataoko hoe somary tsy dia tena tsy arak'le nieritreretiko zany izy tamin'ny voalohany fa saika hoe tsy considéré loatra ilay fifanantonana izay nataoko tamin'izany fotoana dia rehefa nahitan'izay nahatsapa hoe tahaky ny andeha amin'ny lalany ny team
za koa moa tsy tiako le misisika mafy a dia hoy aho hoe aloha ary aho irotsaka ihany a raha toaka zay zany ny safidiny antoko tim dia tao anatin'izay moa tsy manafina satria marina no ambara nanantona ny tenako mpanolotsaina ny tanàna nanantona ny tenako mpanolotsaina teknika eo anivon'ny fiadidina république amin'izao fotoana izao izy mpitarika ny toko politika nisy ekipa maro be hoe andaotsika anao irotsaka mitokana mihitsy a amin'ny anarantsika ianao ny candidat dia tamin'izay angamba ntsaronareo nanao fanambarana hoe rehefa tsy miconsidéreny antoko tim ny antso izay nataoko ny fifanantonana izay nataoko a dia tsy maninony zany fa andeha ary a irotsaka rehefa vita le fanambarana dia ny teo anivon'ny antoko tim no ny antso hiteny ianao hoe niangavy a ohatrany hoe miseho milay fa to takitaky zay le izy hoe ny antso hoe aloha ianao tsy mirotsaka fa ekipa raitsika andaotsika hiaraka anao ekipa teo ny andohany le resaka tamin'ny fifidianana be ny tanàna dia reny ny rahanareo nahita reny hoe irotsaka ho be ny tanàna Antananarivo a dia Andriamatora Valomanana ny candidat maire dia zahay a taty amin'ny listre conseiller zay zany ny zavatra nisy tao anatin'izany famolavolana ny conseiller zany a dia teneniko amintsika ny tenako laharana fa 520 tao anatin'ny listre conseiller namana Lili Rafarala laharana fa 220 tao anatin'ny listre conseiller tamin'izany fotoana zany taty aoriana nisy indray le hoe olana rakitra izay nanampiasainy ireo mpomba ny fitondrana tamin'izany fotoana nanakanana ny président Ravalomanana dia lasa Andriamatoa Tody Ravalomanana indray natao candidat zay mizavatra nitranga dia nandeha moa fifidianana nandeha fifaninanana teny propagande sy ny sisa reny ny rahantsika nahita reny ny zavatra nisy alabato teto nampiasaina daholo hatramin'ny mpitandro filaminana ny ampiakarina taty Antananarivo nalefa mifidy misy ny fampiasana ordonnance misy PDB ny zavatra tsy nandeha tamin'ny loniny tao anatin'izay fifidianana izay inona ny zavatra nitranga tamin'izany aloha tiako tsindriana tsara fa tim firaisakina ilay nirotsahana tim firaisakina dia rehefa nisy amin'izay zay resaka alabato zay a mazava ho azy nitaky amin'izay ny vahoaka tsy mamorona angamba raha mitely an'izany namana herinanja nitaky ny vahoaka hoe tsy mety io fifidianana io a fa alabato tsy micautionné eo anitsika ary rehefa nandeha ny fiakaran'ny raharaha teny anivon'ny fitsarana satria saika nitory avokoa ireo candidat rehetra izay nandray anjara tamin'ny fifidianana hoe alabato tsy roa amatany no nitranga samy mitondra ny profony dia inona no nitranga tao anatin'izay rehefa hoe misy alabato sy ny sisa dia nihevitra zany zay hoe amaly aloha zany teny anivon'ny fitsarana hoe disqualifié na hoe mialan-daharana ilay candidat izay nisoketainy maro fa tsy hoe nisoketainy antoko izay nisy anay ihany ho mpangalabato tamin'izany fotoana dia ireny moa ny zavatra nisy nefa ny mbola izy ihany no hoe nandresy araka ny fanapahan-kevitra ndraisiny teo anivon'ny fitsarana teo amin'izay le hoe ahoana amin'izay ara ny atao satria hoe io zany nilazainy ny fitsarana falany dia zahay raha ny fanapahan-kevitra manombona satria roapolo ihany aloha mpanolotsaina tafiditra eto tena tsindriko roapolo ihany mpanolotsaina tafiditra tsy tafiditra ho isan'ny mpanolotsaina mana Lili Rafarala dia ny zavatra nyresahana tamin'izany fotoana hoe ahoana zany isika hiditra ao anatin'io satria tsy mety ny politika ny chaise vide sa anointolona nisy ny fanambarana natao teny amin'ny trano mena zay aloha ny andry raha ny tokony ho izy hoe ny candidat be ny tanàna no amaky ny fanambarana satria hoe vonina hatramin'ny farany hiady tolona ho amin'izany le ataontsika hoe tsy fanekena alabato sy fanitsakitsahana ny zo fototra ny olom-pirenena dia ny fandatsaham-bato zany natao ny fanambarana teny amin'ny tranomena ny tenako namana fanira zafy manatany Lili Rafarala namaky ny fanambarana tonga amin'izay teo amin'ilay fotoana hoe hiditra tsy hiditra ao anatin'ilay conseil municipal satria hoe raha miditra ianao ny nanasoketany ny vahoaka anay tamin'izany vao miditra eo nareo dia manaiky nareo haniary lala ho be ny tanàna Antananarivo adihevitra be tao anatin'izay dia miteny anareo a fa ilili izay minao fa hiverenantsika eo ny tantara rehefa avy eo izay tsy tafiditra tao anatin'ilay roapolo saingy ny teny izy hoe isika ane ka andrasan'ny vahoaka kendry tohany andrasan'ny vahoaka mikilon-dalany raha hiditra ao tsika dia lazain'ny vahoaka fa praitsy kombakomba
amin'io be ny tanàna lany ataoko anaty farangisosiny io izay tsika milaza fa mpangalapato le olona dia nefany inona ny fanapa-kevitra ny raisiny antoko dia hoe tsy mety ny politique de la chaise vide dia miditra ihany zay ny zavatra nitranga ary tiako tsindriana ao anatin'izay rehefa nandeha teny ny tantara dia nanala ny antoko tim loalisitry ny amin'ny tao amin'ny antoko amin'ny mpanolontsaina nafana napiditra ny lilira faralahy zay no marina nanala izy a mba nafana napiditra ny lilira faralahy teny atsefatsefa ny teny nandeha ny raharam-pirenena mbola mitohy ihany ny zavatra tsy mety nataon'ny fitondrana tao zany ny lasa tafaraka Clémence Baba lilira faralahy zahay manokana tao anatin'izany mampanolontsaina ny tanàna izany maheno tapataban'ny olona any amin'ny anao manjery amin'ny télé radio Ravavy anareo eto amin'ny Jomina dia tsy inona fa ny ABC tena mitabataba ny olona ny tenin'ny olona hoe rehefa tsy hanao ninina ireo mpanao politika ireo rehefa tsy hanao ninina ireo député ireo tsisy ilaivana an'ireo mpanao politika ireo andaokontsika ny ijoro zany anenitra sahany olona ary tsy mandainga amin'ny teny an'izany na manarinanjy zay no antony tonga ny telomena da tonga saina ary ny teny hoe isika raha tsy mijoro manoloana n'izany etaetam-bahoaka izany dia piray tsy kombakomba isika ny fiheveran'ny olona atsika ary ny carrière politique atsika dia hopotika hatreo raha toaka tsy mijoro isika zay no natonga ny telomena da nanapa-kevitra hanangana an'ilay fandaharana tsy manaiky lembenana ary ny safidina mihitsy hoe tany onjapeo ICM radio nanovanay an'izany fandaharana izany satria hoe io no onjapeo tsy miankina tsy tonga dia hoe misy couleur politique sy ny sisa fa dia hoe tao no ny safidiananay nanaovana le fandaharana tsy manaiky lembenana ny ainga teo ny tolona rehetrarehetra izay nisy teto amin'ny firenena tao anatiny ny resaka fandaharana tsy manaiky lembenana iny ka ozy ianao androany hoe miady ve zany ny tim sy ianareo dia mbola toizako ihany aloha le fanazavana nisy ny tsy manaiky lembenana zahay koa telomizay telomena da dia nyteny hoe isika tsy andeha anao mpanohitra anatin'japeo ka hitatatata sy hitatasika fa tsy zany ny andrasan'ny vahoaka andaotsika ametraka hoe tsy miteny eto amin'ny radio eto fotsiny mampanohitra atsika fa midina mihitsy tsika karaha misy olona manana olana dia midina mihitsy tsika mijery ny amahana ny olana mijery amin'ny maha-olom-boafidy atsika zay no nresahana tao anatin'izay ary dia notanterahanay le izy rehefa ino ny vahoaka na Antananarivo sy ny vahoaka marobe moa tany faritra fa ny Antananarivo moa ny anjaranay ny hitaraina satria isan'andro dia fa nofaritan'ny jirama hoe adiny 4 sasany ianareo zany dia isubira délestage dia hoe tsy raro nitsony ty rano moa zany mangany fotsiny tsy raro nitsony ty ndaotsika hijoro hanao ny fanairana ny vahoaka momba an'io mba tsy ilazana fa mpanohatra sadasada isika mba tsy ilazana fa mpanohitra piray tsy kombakomba isika dia andaotsika telomena da hijoro tiako resahana zahay rehefa nidina teny amin'ny kianjany teny amin'ny lapan'ny antenimberandolona tsy niera tamin'ny président Ravalomanana tsy niera tamin'ny député tsy niera tamin'ny izaniza eranay sy ny ekipa vitsivitsy izay niaraka taminay izay efa nanao an'ilay etsika terianala mahitsy ilay hoe etretinay natao hoe fisaona-pirenena satria tsy nanao an'izany ny mpitondra fanjakana rehefa nisy ny fahafatesan'olona marobe teny Ambohimalaza dia izay no nandray le initiative hoe andaotsika anao anio fitaom-pivavahana ho firahamiory amin'ireo olona izay dompahorianareo zay no nanao an'iny tamin'izany dia initiative ny tsy manaiky lembenana ihany koa nanao an'izany mbola tsy nisy ny tsy manaiky lembenana efa nisy ny tsy manaiky lembenana tamin'izany fotoana izany dia initiative na ihany koa no nanao an'ilay teny amin'ny Sénat tsy nieranay tamin'izaniza izany ary tsindriko tsara le jour 12 septembre nanaovanay nyetsika teny amin'ny Sénat nareo mpanao gazety no niinformenay meloa no nampafantaranay an'ireo ny ataontsika hoe ny président Ravalomanana sy ny sisa efa amin'ny valo maraina vao nampafantaranay hoe idiny eny amin'ny Sénat zay inona ny antony na tonga anay tsy nampafantatra meloa an'izany za tsy teny betsaka fa aleonareo no isitona ianareo mpijery no isitona arakaraka ny fanazavako teto hoe fananinona tokory zareo
tim izy satria zay le resahana fa manino izy ny tsy ninforme any tim hoe anao an'izao zahay efa nanomboka tamin'izany mantsy io zavatra io dia nytiako tenenina aminao zany hoe ohatrohatr'izay le zavatra natao a dia reny raha antsika naritana reny amin'izay nytoy eny hoe nandeha nytolona voasambotra zahay a ny niaran'ny herisetra zahay a doriny zahay a nahita faisany zahay nanovany fitondrana raha tsy velona anay a tao anatin'izany nisitrika izahay a niaraka tamin'ny vady aman-janakay a miaritry ny mafy zahay a naverinao teo ilay fampatsiahivana hoe tamin'ny andro tsy manaiky lembenana izahay takininona ny fefenanay nanao fandaharana niaraka taminao tetro tamin'ireny fotoany reny fa tena nitolona izahay ary tena niseho izahay niseho vatana fa tsy niafiny fampidirana anareo teto tamin'ireny tena zay indrindra fanontaniana mipetraka amin'izay a maliko an'ilay fanontanianao hoe taiza ho aiza tao anatin'ireny ny solombavam-bahoaka aleo ny vahoaka ny amaly ny solombavam-bahoaka ve timma na tsy timma na iza na iza akoatra nda jery Saint Antoine le hoe tena nitarika nytiako tenena na saniatrika lakry le resahako hoe tena hoe nahasavy hoe misy tena hoe député tena hoe re tena tao hoe nitaritolona niatrika sy niaritry ny mafy niaraka tamin'ny jeune sy ny tany artiste sy ny syndicat sy ny sisa misy ve zany fanontaniana anao petrako fa zany rehetrarehetra zany a misy profo fa zahay no misy any tena mijoro tamin'izany hoe hanafahana Madagasikara hanafahana ny tanàna Antananarivo izany tsy malatsiny aloha manapaka kely aloha satria fa lavalava zay tenenao zay indriko tsy tapana mba hahafahany ampijery any koa mamerina tsara hoe ohatrotry ny ahoana moa zany ny tantara nitranga tao anatin'izay misaotra betsaka anao na mokely an'izay fa amin'izao fotoana izao a solombavam-bahoaka mihitsy no mitabataba ny anatina fandaharana milaza fa hoe ianareo a dia tsy tonga mpanolotsaina raha tsy ny fanampinina toky lehibe dia ny timma zany ao anatin'izay ary amin'izao fotoana izao nareo rehefa tsy tonga nanatrika ilay fampiara-panatratra ny taona dia ambara mazava fa hoe tsy padolaka ny tany tonga hatramin'ny hoe nitomany mihitsy lilira faralavo tonga tamin'izany hoe candidat ny timma sy nanafahany nametraka tsara ny ireo toerana amin'ny mampanolo-tsaina sisisy zay inona no andraisanareo zany amin'izao fotoana izao an'izay resaka ohatra ny hoe fanenjehana mahazo anareo zay a raha zany aza ny zava-bitanareo teto amin'ny firenena tena ilako tsiny aminao arinanja raha toka somary lavalava tokoa le valiteniko teo satria tiako tsapany vahoaka na Antananarivo vahoaka malagasy zay manaraka n'izao fandaharan'izao hoe misy tantara intolona iny dia zay aloha zany a ny ampahany lehibe fa raha miresaka tolona isika dia tsy afa-miala amin'ny datiny 5 septambra 5 septambra 5 teny ianao hoe le misy député manaratsy anareo eny anivony ianao manjery eny anivony onja-peo moa ny tena marimarina fanaratsiana tsiroa aman-tany ny atao aminay telomena-ta tahaka ny hoe sanatriaviny vava zahay ny fahavalom-bahoaka eto amin'ity firenena ity dia niatsotra be loha raisiko kely iny député iny député iny rehefa niona izahay tao amin'ny trano mena tao anatin'ireny tolona ireny satria izahay io a zay sy baba voasambotra niara-ny herisetra fa aveo nafotsitra inona ny zavatra nyteneny momba ny daty ny 5 septambra io mbola misy profo zany any anaty rakipeo zany inona no nyteneniny ozy izy hoe nareo tsy mahay mitaritolona ozy mantsy anay nareo ozy mbola tsy ona ny tenenana an'izany tsy mananatraika efa mifitariana tolona ianareo mantsy anay a fa atsika raha hitolona zany amin'ny dimy tsika vao mahazo vahoaka amin'ny 10 ora ariva satria amin'ny 10 ora ariva zay vao mirava daholo mipiasa fa zay zany le novisy kely amin'ny fitariana tolona dia zay zany no resahanay atao dia teny koa izy hoe ary nanaovana tsangatanana hoe raha ohatra zany ka sakana amin'ny préfet tsika amin'io fa mety hoe omeny préfet any somandrakizay ohatra dia mbola atao andeha ihany ve tsika ho any somandrakizay raha zay dia ekeko fa nananganana tanana hoe tsy manina mandeha foantsika ny essentiel tsika mijoro ny essentiel tsika miteny satria araka nyteneniko teo ny vahoaka miandry ny fijoroantsika zay le ndresana inona no mitranga avant 25 septembre la veille 25 septembre andro ray mialohan'ny 25 septembre io député io zay tsy nanapaka an'izany mihitsy tao anaty fivirina hoe ataovy amin'ny 10 fa inona no niteneniny
amin'ny dimy ozy rapitso ny fotoana amin'ny dimy zay no voiziny tao anatonjapeo tsy mandainga ho azy amin'ny teny an'izany amin'ny dimy inona no nitranga ny andro 25 septembre tamin'ny elinenina teo na tamin'ny elinenina sasany teo amin'ny voaka amin'ny mpandroba tantara nisy teto zany tsy azo afenina ka raha toa ka nanaraka ny teny nisy olo-bava-bahoaka iny ary izahay tao anatin'izany inona no nitranga hiarinanja no nitranga dia tsotra ny fanehitra tamin'ny mpandroba dia mazava ho azy fa tena nosoketaina ho mpandroba izahay raha toka zany na dia atao hoe tsy teny ary zay satria mbola satrany placement sous contrôle judiciaire tsy maintsy ho zay no zavatra nitranga fantatry loatra ny toetran-drajoelona sy ofirongany tsy maintsy ho zay no zavatra nitranga amin'ny dimy ozy izy ary no voiziny be tao anaty fandaharany zany amin'ny dimy ora misy profo azy zany ivereny daholo ny émissiony fa zany lazainy tao nikoropaka zay tsy izy izahay namerina amin'ny loniny an'ilay fanambarana efa natao nanomboka tamin'ny 18 septembre hoe amin'ny raika ambe folo fa tsy amin'ny dimy ankehitriny mantsy zay soketaina ohatrany hoe zareo na vita ny tolona zareo no namono ny voay fa zahay zany ohatrany hoe le satria lazaina fa tim dia lazaina fa hoe asa inona nga zany fijerevana anay anatin'izany fa raha ino hoanina rahana dia samy manaiky angamby isika fa efa nioma ny rajoelona sy mifirongony tamin'ny fisiny mifandrobana iny dia mifanehatra tao mety fatolona tsy fatiolona fandrobana tsy fandrobana ohatran'izay ny tenako efa tany Tanimora babay efa tany Tsiafa dia lili koa tany Tanimora amin'izao andro 25 janvier 21 janvier 2026 zay le izy ka za manontany tena ary mametraka fanontaniana amintsika zany olona zany mantsy no miseho manaratsy anay lava ao anatin'ny fandaharana io dia apetrao ny fanontaniana hoe tena nitolona ho an'ny firenena ve zany olona zany sa au contraire aza mevitra namadika amin'ny tolona no zavatra hafa inona ny antony tsy fantatro fa zay aloha no zavatra nyteneny ary tsy afaka miala amin'izay izy inona ihany koa ny zavatra nitranga tao anatin'izay miresaka n'iny député iny ary any anatin'ny tolona izahay ny maheno hoe baba atao président Clémence atao PM Lili atao ministre ny vola fa ny razafy manatany tsy daditiko hoe inona moa ny lazainy tao anatin'izay fanaratsiana anay no atao anatonjapeo any anatin'ny fitolomana zay amin'izany fotoana zany ka raha lazaina fa tim izahay fa nga iny tsy tim fa nga iny député iny tsy tim manino misy zany no manaratsy anay rehefa lazaina fa samy tim ao anatin'le izy faharoa mbola nylazaina ihany koa hoe isan'ny fanambarana nataony tany anatin'ny onjapeo hoe tsy mety ny fanonganam-panjakana ho avesatra ho an'ny firenena zany fanonganam-panjakana zany ary tsy ho zaka ny firenena ny fanonganam-panjakana zany aneny nambarany tao anatin'ny onjapeo hoe izahay nefa any etsy andaniny zany misitrika miafina miaraka amin'ny vady aman-janaka mitaitaina lava isan'andro matahotra fa voasambotra rehefa midiny eny akianja fitaintainana tsy roa amatany ny ainanay fa le olona tokony ho censé ho tim miaraka aminay any anaty onjapeo miteny hoe tsy mety ny fanonganam-panjakana miaraka aminay isa tsy miaraka aminay ao anatin'izany aleo azava ho tsy mamorona eto namanay arinanja fa zavatra misy zany zay kilala maloto politika zay ve zany natonga anareo hoe napakevitra mihitsy aloha somary isitaka tsy dia ifangaroary loatra ao anatin'ilay antoko mbola tsy tapitra le fanazavako namanay arinanja fa toizako ihany koa satria sady mamaly anao ihany fa iny député iny ihany koa rehefa nisy fotoana rehefa naomby amin'izay ny tolona tonga teny amin'ny kapisaty zay iny député iny rehefa tonga teny amin'ny kapisaty zay dia natsona teny moa zay dia samy tonga teo ny député sy izahay fanoroany ane zahay zahay teloda miaraka amin'ny GNZ miaraka amin'ny dama pira miaraka amin'ny izavy nisolo tena syndicat ngamba no tsy tonga tao fa zahay le tena mpitolona no nondroany hoe tsy ivoaka tsy mila an'ireo zahay satria maninona lasana teny ibaba tery amin'ny kianjany 13 mai hoe rehefa tsy andray ny andraikitrareo ianareo député dia ravana koa ny assemblée nationale zay le tenen'ny baba dia tezitra ry zareo tezitra taminay ino moa baba lasa ny fona noho zay zavatra zay amin'ny baba moa iny fifonana iny fa raha za manokana fona maninona moa marina moa zany ko
mova tsy zany ny tarikiny le vahoaka mova le vahoaka tsy tezitra tamin'le hoe ny député teto ane tao anatin'izay mandat zay tsy mamorona an'izany a namana iarinanja fa ivereny daholo koa ny rakim-peo rehetra tamin'ny onjany fanehokevitra amin'ny onjam-peo na mialatsiny a manonana tamin'ny Cool TV na tamin'ny ABC fa samy miteny daholo ane hoe tsy misy ilana ny député tsy mamorona ao ary ivereny ny tantara ny androtry ny alahady asabotsika nazo fandresena raha tsy diso alahady verina teo amin'ny 15 mai fa tezitra ane ny GNZ rehefa nijorona anao samboady teo ny député satria maninona satria ireo GNZ ireo ny tena isan'ny aran-tolona teny akanja ary zay le tsy tiana le fanaovana politika hoe rehefa mahombo ny tolona dia sakaizany mpandresy dia tonga ry zareo dia mirantiranty miaraka amin'ny samboady dia nateritra ny GNZ zany tsy mamorona ho aza fa ivereny daholo ny rakitsara fa misy rakitsaranyzany any ka ankehitriny io député io verina amin'le fanontanianao amin'izay a mamaly an'le fanontanianao ozy ianao kilalao politika maloto a dia za tsy teny an'izay fa ozy a hoe aleo ny vahoaka ho any itsara fa zahay aloha tsy mbola nandainga tamin'ny vahoaka hatramin'izay nandeha ny tolona iny a io député io a ny zavatra resany marina ny teninao a lazainy fa hoe nareo tsy tafiditra tao raha tsy nisy ny tim dia inona zay ny antony tsy maintsy nanazavaiko kely ale izy teo hoe zahay ve no nisisika niditra tim sa ny tim nangataka ny rahanay taminy satria misy mifandray mantsy zay zahay ny teny raha ny tenako manokana hoe tsy mety ito ny adversaire tsy mety tsika raha misaratsaraka ary mbola mitazona an'izany a hoe le fisarahana tsy mety kanefany te tsy andaniny ihany koa zareo koa ny antso dia rehefa ankehitriny zay izy dia latsaina zay le mo latsaina izay hoe nareo ne tsy lany raha tsy nisy time nareo ne olona mpanao tsipadolaka an-tany sy ny sisa ao anatin'izay dia leo ambaka exemple concret a ifonako aminamana lilira farala fa tsy ny fampiarako taminy dia fa marary ihany ny fo zay le hoe voadona ny aty marary ny afero momba ny resaka lilira farala inona no mitranga marina tokoa efa nazavaiko teo a tsy tafiditra lili dia tsy maintsy napiditra olona ray tsy maintsy nanala olona ray nafahany lili niditra fa ilili zay niditra io a dia niteny tamin'izany fotoana hoe aleotsika tsy mihiditra sao afabaraka ny vahoaka lili ve zany tena maty tseza zay ny ezo ilazana azy aleo ny vahoaka nao maly an'izay izy a raha ny tena ny sitona ny sainy rehetrarehetra mikasika an'izay akoatra an'izay ihany koa no lazaina fa hoe mitomany mihitsy lili tsy nampidirina ho isan'ny mpanolotsaina ny tanàna raha ny masona vozina dia hoy aho hoe aza manody e zany lilira faralahy zany ane mbola tsy tima tamin'izany fotoana izy ny tena nijoro hoany ny vahoaka n'Antananarivo nandritra ny feptaona mandat voalohany a ny sinay tao amin'ny conseil municipal nanoeranay any be ny tanàna nanao fanapara-pahefana nay nandretsy toainy inona ny zavatra nitranga Lili Clémence toavina raha lambo mahay Hilda Sinjo zay ihany ane zay ny tena mpanolotsaina tena nasany joro tao e miatrika etseroa miatrika etsikero marina fa nisy ny mpanolotsaina tia mantorina ihany koa niaraka taminay fa raha hoe tena hoe fijoroana tsy niala mihitsy dia ireo anakefatra ireo ny tena nijoro lilira faralahy zany teneniko atsika very asany izy zany namana lilira faralahy zany noho ny fijoroana ho an'ny fanaovana politika noho ny fijoroana ho an'ny atokotiko Madagasikara fa latsaina kehitriny ka zay le tiako tenenina mendrika ao anazy ve ny latsaina toy izany fa voroaka izy no tamin'ny asany satria niasa tamina projet izy dia le projet zany miara-miasa amin'ny fanjakana dia nefa ny lili mpanohatra dia koa nyresaka hoe nareo niantso ny député tamin'izany fotoana niantso ny député tamin'izany fotoana hoe mba jereo lilira faralahy fa very asa izy mba nisy tamin'ny député ve nanapa-kevitra hoe andao soahana ny assistant parlementaire atsika dia ampidirina assistant parlementaire lili fa mampalahelo izy fa very asa zay amin'izany fotoana nanao ny émission sahila zao nataony tamin'ny fonay zany satria hoan'ny fitiava-tanindrazana dia miteny izy hoe nitomany lili satria tsy nampidirina ho mpanolotsaina ny tanàna ao anatin'ny lisitra lany roapolo dia mamerina amin'ny fanontaniana amin'ny vahoaka n'Antananarivo izy aho hoe raha zany tolona natrea lili zany ve mendrika ho an'ny lili larana faraky amin'ny roapolo apetrako ny fanontaniana fa tsy tokony larana voalohany ve lilira faralahy lilira faralahy ny tena tim zay aloha tsy tim za tsy tim hatramin'izao satria za tsy nanao ninina fanarana tamin'ny tim fa za mpanolotsaina io mampanolo-tsaina ny tanàna io nidirako tim firaisakina ary everiko fa tsy nanala-baraka ny tenako tao anatin'izay fa namana lilira faralahy tena tim iringiriny ary mitolona ho an'io antoko io
fa ankehitriny izy latsainareo, ankehitriny izy tsy menatra nareo manala baraka azy any anatonja-peo nefa ndratsy nisy bibabaly Eli Clémence tsy mirodana ny fanjakan-drajoelona ohatranao nataonareo tohatra fiakarana ny timma zany fanazavana anatin'le zay le teneniko zay le fanazavana netiko teo zay ve nanao tohatra fiakarana sa zay no natao tohatra fiakarana asika rehetra no mamaly satria ankehitriny mbola iverenakeo so adiniko zay resaka tohatra fiakarana zay na manarinanjy fa inona ny zavatra nitranga rehefa nataonao larana faraky amby roapolo aloha lili satria rehefa natao ny fandrafetana ny listra dia teny amin'ny tranomeny zay dia rehefa teny amin'ny tranomeny zay a dia teo dia mandeha tsirairay numéro 1 numéro 2 numéro 3 numéro 15 iny Clémence miditra numéro 20 mbola tsy lili ihany numéro 21 iny lili vao tafiditra fa za miteny anareo fa tena ranomasina vozina ny lili fa maninona nataonareo larana faraky amby roapolo ranomasina vozina ny lili miala eo amin'ny tranomena mandrapatonga ely amin'ny toerana nangalana taxi hoe maninona izy natao larana faraky amby roapolo amin'ilay resaka be ataontsika hoe reconnaissance ny zavatra nataony ranomasina vozina tena marina ny teninao député fa tena nitomany izy a satria nalahelo izy nanaovanareo azy dia zany ve ny andatsana anazy ankehitriny hoe tsy lasa timme anao raha tsy zao nefa le olana namony tena ho an'ny timma namony tena ho anareo rafitinina dia tsotra za mahita ingratitude ao anatin'ilay zavatra mitranga satria raha ohatra ka tena mijery tsika lojika politika dia sahaza ary mendrika ho an'ny liliny mitarika ny lisitra mimpanolotsaina ny timma raha nitolona zay nataony fa maninona izy natao faraky amby roapolo dia ankehitriny izy latsaina mety ve zany kanefany dia ho avy amin'izay amin'ilay tohatra fiakarana rehefa nitolona Eli Clémence baba tavavoaka tany ampontsy Jean Luce ankehitriny Jean Luce no ampiasaina entina etseroa manamarina fa nisy alabato voaka teo ve zany Jean Luce raha tsy nitolona zay ny le fanontaniana mipetraka ankehitriny hitako any anaty fampahafantarana maro samihafa any iverina ao amin'ny Canal Plus ny MBS fa tanteraka ve zany raha tsy nitolona babaly Eli Clémence fa aiza ho aiza le fakasitrahany fa maninona manao politika tahaka izany zay le fanontaniana tiako apetraka dia ankehitriny za manokana miteny aminao hoe mahita zavatra be dibe manahirana ao anatin'le izy tsy manala n'le fisaorana izy efa netiko tery aloha hoe misaotra noho ny nanomezana mpisolo vava tazomiko zany ary tazomiko mandramaty fa tsy mety koa tsy maintsy resahana satria na dia satrinay ary hitazona amin'izany fa rehefa mahitany tsy miteny kosa ve dia izay no lemana sy resahana lava sy atao tantara geografia ao anatin'io fandarana io e mba olona manana fo izahay zay le tiako tenenina aminao hoe tsy maintsy resahana ny zavatra misy satria lasa hoe manaiky matotsy miteny hoy ny fiteny malagasy ao anatin'izay tontolo politika zay Clémence nirina ny zavatra tena tiako apetraka satria be dia be le ahiahanao vetivety aloha fa tsy tonga any amin'le fifidiana be ny tanàna any tsy mantsitsika vetivety azafadina manahiarinanjy tazomy tsara ny fanontanianao inona amin'izay ny zavatra nitranga rehefa nitolona naomby amin'izay le tolona Clémence raha nirina tsy nieritreritra ho ministra tsy nieritreritra hipostule ho ministra mihitsy fa lili moa zany no efa nirany nanapaka hoe atolotra ho ministra ny baba moa iny iny toerana mety azy satria taniny nde ataontsika hoe traikefa zay tena nanany fa nisy ane feo be dibe teto Antananarivo na manahiarinanjy teny aminao a tsy zanga mba mamorona an'izany feo an'olona maro samihafa maro lafo ny teny hoe raha ny tokony ho izy kosa dia Clémence ny tokony ho BDS na Antananarivo zany ane nresahan'ny olona minao fa tonga teny potsotsofony tompona andraikitra ambony ao amin'ny timmy zany fa nagaga au moment mandeha ny tolona maro samihafa ny rahantsika nahity zany satria le hoe ady amin'ny firongony resahantsika fa mipotra avy any le candidat any timmy totsy raha valomanana mipotra avy any kanefany areto mamela tena ifonako satria aprisianareo loatra ilazany marina dia aleo fantatry ny vahoaka ny marina fa iny candidat iny ane ao amin'ny tranomeny zay mivory tamin'le nanapaka an'le hoe hiditra araka ny resahako tery aloha hoe tsy mety ny manao politique de la chaise vide fa i baba Rakotoarisoa Alban Rakotoarisoa alias baba niteny mihitsy hoe zay président tena fotoanany zao hitolomatsika fa zay voniny tolona fa mily izahay antojo hitarika amin'ny tolona
tao amin'ny tranomeny io mandainga amin'ny mpanolotsaina ny tanàna timma raha masamy teny fa tsy nisy an'izany fa nivaly teny azo dia hoe hitojo tsy avoakako intsony mot pour mot fa rehefa inona zany le olona no avoaka indray rehefa avy nina mifatiny le lisy babasy Clémence rehefa avy niaritry ny mafy sy ny torina rehefa avy niaritry ny fisitrihana sy ny antsojay sy ny fanaratsiana sy ny fanenjehana Facebook manginy fotsiny dia navoaka le olona ity aho irao aho fa taiza ianao tamin'ny orandona tongotrao ny tsy nandedra mandeha tery ampitolomany mariny zany fa tsy mandainga amin'izany ahy ajereo ny sary raha tsy mihina ianareo tolona ve izy niaritra lakry ohatra anay ve izy nitoriana ve izy nisedra fampijaliana ve izy sa rehefa naombo ny tolona dia nody izy nampotra izy tsy fantatro tsy haiko izy nataiza fa zay moa tsy nahita azy tsony fanontaniana no apetrako dia iverenako le resaka teo hoe misy olona tany hoany be dia be miteny hoe mendrika kosa raha Clémence Larnirina izay tena nitaritolona ary niaritry ny mafy raha ho atao PDS satria hoe esorina ny firongo satria izay nitolona teny amin'ny 13 mai ary za dia miteny misy alabaty teto amin'ny Antananarivo ity derako Madagasikara ihany koa tsy miala amin'izay fa nisy nieritreritra an'izay dia gagy ianao hoe du jour au lendemain mipotra le olombelona fa hoe ity iraho dia mitolona eny amin'ny fitsarana marina fa nisy fitsorinana atao teny amin'ny fitsarana fa amiko le logika politika tsy azoko le izy za aloha very satria dia eo ametraka le fanontaniana hoe fa timma ve zay sa tsy timme fa raha timmy zay dia tokony hananana fatokisana fa matoa zany zay tsy hananana fatokisana dia mampametra mpanontaniana anay le zava-misy zay le izy zany ny tantara misy profo zany ny tantara tena misy mila mpahafantarina ny vahoaka zany satria ohatrany hoe hoa rehefa tsy miteny zahay dia zahay zany nitangenana ny lohanay dia tsy miteny zay dia efa tsihana ny martoa felahana mena ny daka atao inona dia ohatrany hoe le tolona izay tena nataonay lasa voalota ao anatin'le izy ka miala tsiny raha za Clémence Larnirina manokana tsy anaiky ny andotona ny tolona fa teto nisy député nyteny efa foviny efa tamin'ny taona BDB taona maro hoe reo zany tsy tafaverina fitondrana tsondra le rajoela sy ny firongondreo fa manga masaka io mitsapotsiny zany ane nyresahana teto nyresahana tamin'ny vahoaka teto hoe fa le manga vely latsaka izy vely nandatsaka le manga sa zay sy babasy lilino nanao atsangory naka an'le manga teny fotony ary nanongotra an'le manga aloha vahoaka namaly an'izany fanontaniana zany fa tsy rehefa mahazo micro dia ny fanaratsiananay fanaovana tsinotsinonanay natao anatin'izany njapeo zany araka ny teneniko teo ninangina raha ny tenako manokana fa nareo mafantatra fa ny mouvement zay nitarihanay dia mouvement tsy manaiky lembenana ka za miala tsiny na iny député iny na misy député hafa na iza ka mini mamafy fanaratsiana dia eto zahay tsy maintsy amaly rehefa mizavatra tsirariny satria ny carrière politique anay ny maizy anay mihitsy no inina hososena lazainy izahay fa izahay no mitsipadolaka ny tany zahay ve no mitsipadolaka ny tany zahay ve no manao fitaovana sa zay no natao fitaovana dia tsika rehetra rehefa mitondra n'izay fanazavana rehetra zay mafantatra hoe inona ny zavatra marina tao anatin'izany zavatra mitranga izany eny ary iverenako amin'izay le fanontaniako teo satria tena zava-dehibe aloha amin'izao fotoana izao karazana ohatrany hoe fampatsahivana fotsiny ihany koa aloha fandray amin'izay tenin'ny lehibe ny faritra analamanga teo izay ihany dia ny hoe isan'ny voatontonona ihany koa tamin'le tsy fahatongavana tao anatin'izay ny ministra nisy mpanjakana moa zany sanany fanavaozana izy moa tao anatin'ny tambazotra tserasera dia nilaza mazava hoe manaja ny neutralité de l'administration izy ao anatin'izay fanapahan-keviny tao anatin'izay nanisy aza ny fanasana iny zany ataontsika hoe ao anaty farangisosiny fa ny fanontaniana tiako apetraka zao dia ny hoe nareo nilaza fa nytolona mbola tsy vita ny tolona tao anatin'ireny na hoe azo aza zany aloha ny fandresena ny rodana le manga araka ny lazainao teo
ahoana amin'izay ara satria ny tim zao milaza fa miaro ny fitondram-panjakana be diabe no miaro ny fitondram-panjakana be diabe ny pisolelaka ihany koa milaza fa hanao fanavaozana be diabe ihany koa ny mbola firongony andadilady moramora ampitady toerana ihany koa anatin'izay fanavaozan'izay ohatraotrany ahoana ny andraikitra raisinareo telomenadazany aloha no resahako ao anatin'izay rehetra izay mizay tontolo politika izay iarovanareo an'ilay vokatra tena nefinareo sy tena hoe nampijaly anareo tanteraka vo tonga amin'izao toerana izao ny firenena ahoana ny arovanareo ny fitondram-panjakana io manoloana n'izany rehetrarehetra zany a mety ho riska rehetrarehetra amotika ny efanajoro farany sisa mialohany idirako an'izay fiarovana amin'ny fitondram-panjakana resahanao zay namana arinanja dia hoy aho hoe tantara anankiray tsy maintsy resahana ihany koa ilay hoe tsy tadidiko izay herinandro maromaro lasa avy hatrany ny tim dia ny sitaka tao anatin'ilay tim firaisakina tim firaisakina naalany anay aokazava tim firaisakina lisitra tim firaisakina no naalany anay tampotampoka teo zay aloha gaga babako gaga satria baba ny firaisakina izy ane tête de liste amina antoko nde ataontsika hoe mpitarika antoko angamba ny tena mahalaza azy izy mihitsy no mitarika any antoko niditra tao anaty le nandrafitra le tim firaisakina fa eny amin'ny Facebook zany zahay izy no mahafantatra hoe rava ny tim firaisakina fa nisitaka tao anatin'izany ny tim ka mamela fa tsy maintsy resahako ty fa ohatrany adiniko kely teo hoe lazaina fa mitsipadolaka ny tana iza ho ale tena mitsipadolaka ny tana tim firaisakina zany nafahana niatrika fifidianana teto nafahana nahazo amin'ny fametrahana député tetsyteroa nafahana nametraka mpanolontsaina tetsyteroa dia rehefa inona zany no ravana le izy nefa ny mbola tokony ho iny foana no tokony ho izy satria hoe inona alany amin'ny le olom-bofijany tao anatin'izany zahay hitenenako anao zany hoe aloha ngamba ny olona mahay lalàna no tena maly an'izay hoe tim firaisakina naalany anay ka rehefa noravanindry zareo tany zany le tim firaisakina fa singa taony tim sitaka tao anatin'le izy dia mbola tim firaisakina ve zany le izy dia mbola misy antony ve zany mampanolo-tsaina anay satria tim firaisakina le lisitra anay dia zay le fanontaniana tiako apetraka hoe iza no mitsipadolaka ny tana satria izay foana mantsy le mot averina mitsipadolaka ny tana rehefa inona no ilaina rehefa inona no ilaina le tim firaisakina dia efa inona ny tsy ilaina tsony fa tonga dia hoe misitaka zahay dia miteny ana hoe nametra-pialana ve zahay efa nametra-pialana tsy ho mpanolo-tsaina ny tanàna ary everiko raha politika ny resahantsika ny engagement na ny fifamatorana miaraka tamin'ny tim firaisakina na ny tim satria fandravan'ny zareo ny tim firaisakina ho ahy manokana dia atreo amin'ny mampanolo-tsaina ny tanàna mifanontaniana todiko amin'ny vahoaka n'Antananarivo ankehitriny dia hoy aho hoe mendrika ve ny zavatra nataonay raha mpanolo-tsaina ny tanàna izahay na IRK tamin'izany fotoana na tim firaisakina taty aoriana mendrika ve ny zavatra nataonay sa nanala-baraka n'ilay mandat zay menareo anay aleo ny vahoaka no maly an'izany fa mifijeriko anazy hoe tsy misy fitsipahndolaka ny tana fa ry zareo ihany nandrava azy dia zay moa zany mitazana petraka zahay dia mijery ny amin'ny zavatra nisy rehetrarehetra dia zay le izy dia fandravany moa iny dia fandravany ozy indray ianao hoe manahoana raha ny fiarovanareo any fitondrana zay misy ny ahy tena tsotra namana avinanja tolona mantsy ny resahantsika dia aleoloha tolona kely nanohizako azy na dia nitolona takininona zahay na dia nitsemboka takininona zahay na dia namony tena takininona zahay na dia niahitra takininona zahay na izahay tsy maneky lembenana na ny syndicat na ny artiste na ny GNZ rehetrarehetra na ireo rehetra zay nandray anjara tao anatin'izany fikambanana sy olotsotra rehetrarehetra sahako no miteny satria ny jour ny andro na afana nazahoantsika n'ilay fandresena tamin'iny andro ndraiky ambin'ny 10 oktobra iny dia mety mbola voabetsaka ndraiky koa mety voasambotra na zay vao tena hoe lasa ny tany amponja mihitsy zahay mety tsy fantatra raha mety maty raha tsy mijoro ny kapisaty notarien colonel Randrianirina Mikael
ny teny azy zany eto hoe na dia atao hoe niady mafy aza izahay entité be dehibe reo tao anatin'izany tolona izany a dia tsy nahomby ny tolona raha tsy nisy ny kapisaty lojika be eo amina ndeha ataontsika hoe ampanetretena nitanenana hoe isan'ny taritolona anay dia lojika raha miaro an'izany tolona izany zay sady reo miaramila tsy dia mahay politika loatra sy le kajikajy ao ambadika le izy a ahoana ny mbola anoizana le fijoronona zany ao anatin'izay anampiana azy ireo ihany ka io aloha ny teneniko anao namana herinanja ny olona tsirairay a indrindra fampanao politika dia tsaraina miasany zay tsy tsaraina mivavany fa tsaraina miasany ka hatreto aloha angamba milaza miara-mahita amintsika ny tonga lafatra tsy misy ny tonga dia anatena miracle sy magie sarotra ary tsy azo atao satria tsisy havitan'izany na iza na izy fa kosa milaza aminao fa raha niezaka izay ataony fitondram-panjakana ankehitriny a dia mendrika hotoanana ary tsy mahamenatra satria andeha ataontsika hoe anao comparaison tsotsotra fampitahana tsotsotra ny filoha teo aloha rehefa mandeha mikabary eny amin'ny tribune na eny amin'ireny toerana maro samihafa izay anasana azy ireny a teny aminao a za manokana ny fantatro a manao ohatr'izao a matahotra iteniteny foana eto indray le rangaty kanefa ny teny zao président Mikael miteny anao a ao anatin'le fiarovana ny voninahitra ny firenena na dia tsy olom-boafidy azy izy za manokana mahita hoe mendrika toanana miezika izay ataony ao anatin'izay fijeriko azy manokana satria be dehibe ny exemple azy resahany resaka délestage tsika ohatra ary teraka ny teneniko tao tsy misy ny lafatra fa efa misy ny ezaka efa mba misy fiatsarana fa le fingafingana politika ny tena tiako antanina Clémence Rariny ireny fingafingana politika zany zao ara hoe nareo ara zao samy team zao fanao ohatra zany a ty fitondrana mijoro ty ihany koa ary tadio tsara fa ny team dia mbola mieritreritra fa antoko lehibe sy matanjaka indrindra eto Madagasikara fanambarana tao anatina kabary zany fa tsy mamorona enoa ny zany no ambarany zareo foana ny eo anatin'izay hoe matanjaka zay manana fidy zao etsy sy ny sisa azy zay fa za mahita hoe ny vahoaka dia mitsara ny olona tsirairay amin'ny zavatra ataony sy amin'ny asa izay nataony ny tsirairay ka le fingapingana hoy ianao a dia tehiteny fotsiny aho anatin'izay hoe natany anatin'ny baiboly arane any anatin'ny baiboly arane dia misy hoe iza moa no namadika an'i Jesosy tsy Jodasy tsy mpianany ihany mila mailo fotsiny angambany mila mailo mihitsy ao anatin'izay fa fingapingana misy foana ny mety manao fingapingana fa raha ny tenako manokana satria za tsy afaka isolo vavy alako tsiny amin'ny baba sy lili mety samy manana ny eritreritra izay na dia samy tsy manaiky lehibe anazy fa raha ny tenako manokana dia sanatria raha andeha haningapingana olona izay hananako estime noho ny zavatra nataony ho an'ny firenena noho ny fijoroany ho an'ny vahoaka malagasy izy ane tsy nidereny za miteny amintsika fa iny andro ny 11 octobre iny na dia ataontsika hoe misy aza mibasy teo anivony kapisaty ny Jesisy koa ny ananany manana grenade assourdissante tena mipoaka sy mafy sy tena tena tsy mandata-dranomasy fotsiny fa manepitra ne izy tena niseho azo tsy azo ataony ninona ane zany raha ampitahina ao anatin'ny tantaran'ny baiboly zany dia zany ny Goliaty kanefa ny nasany joro ny teo anivon'ny kapisaty isorako azy ireo zay ny tsy mampitovy amin'ity tolona ity tamin'ny tolona tamin'ny 7 satria ny tolona 20 dia tolona tena ny vahoaka miandrandra azy vahoaka miandrandra n'le fanovana ao anatin'le izy ka zay ny tiako tenenina aminao hoe manana adidy raha ny tenako manokana hiaro sy hijoro anampy an'izao fitondrana izao satria fitondrana izay hatreto aloha 21 janvier 2026 tsika no miresaka everiko fa manao ny ezaka rehetra izy ho amin'ny fanarenana ny firenena amin'ny alalan'ireo ezaka izay ataony ireo ministera isatsokajiny sy ireo rafitra isatsokajiny ao anatin'izay